Émission spéciale, ça se dit bien dit. Topokolasy topokovavy faly miarabatsika jiaby zay magnaraka fandaharagna ça se dit bien dit na amin'ny alalan'ny Facebook zany na amin'ny alalan'ny YouTube émission spéciale ça se dit bien dit. Araka nikatsika zao Andriamatoa Tonina Rakotozanakajy no vahiny fandaharagna. Izy dia filoham-panorona ny AJIPAD sady mpampianatra ao amin'ny université mafantatra ny momba ny angovo sy ny tontolo iainana. Faly miarabanao zay Andriamatoa Tonina Rakotozanakajy ary misaotranao sahady nagniky ny vahiny ato amin'ny fandaharana. Faly miarabanao talon ary faly miaraba koa ny mpijery sy mpanaraka ny fandaharana ça se dit bien dit na Facebook na amin'ny YouTube dia na ny eto Madagasikara na ny any ampitan'ny ranomasina. Maromaro ny fanontaniana tonga ao agnatin'ny page sy tany amin'ny groupe tany ka izaretsika telo miavaka tsara zany ny fandaharana. Voalohany atsika hiditra amin'ny AJIPAD, faharoa hiditra amin'ny resaka angovo ary amin'ny fahatelo farany iresaka momba ny tontolo iainana. Anomboantsika azy inona marina ny atao hoe inona marina ny AJIPAD. Ny AJIPAD dia fikambanan'ny tanora zay manam-pahaizana mikirakira sy miantsehatra amin'ny resaka fampandrosoana, izany hoe tena mandray anjara amin'ny fampandrosoana amin'ny zavatra maro. Eo zany amin'ny fampandrosoana ny tenany sy fampandrosoana manodidina azy ary fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena. Fanalavana azy dia Association des jeunes intellectuels promoteurs et acteurs du développement. Izy io dia fikambanana niorina tao amin'ny universitén'ny Fianarantsoa tamin'ny taona 2010 satria raha fantatsika fa misy olana foana ny eny amin'ny université resaka bourse dia izahay zany tamin'izany fotoana zany nanangana ny fikambanana ity mba hisehatra amin'ny fampandrosoana hitady zavatra atao zany mba tsy hidonana foana eny amin'ny université rehefa tonga ny grevy na handray anjara amin'ny fanombana zavatra eny amin'ny université fa kosa ny antsehatra amin'ny resaka fampandrosoana. Ny fomba hidirana ao anatin'ny fikambanana dia mpianatra navita deuxième année tamin'ny université ary vonona ny handray anjara amin'ny fampandrosoana mantenany sy manodidina azy. Ao anatin'izay zany misy zavatra efatra no tanjona zay tanjon'ny fikambanana dia voalohany fanampiana ny tanora mba hampandroso ny tena, zany hoe développement personnel. Ny faharoa mifanampy ny tanora zay mandroso ireo hampandroso ny manodidina azy sy handray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ny fahatelo dia fifanampiana mba tsy ho tanora vita fianarana nefa tsy manan-katao ny tanora fa kosa tanora hisehatra amin'ny resaka fandraharahana. Ary ny fahaefatra dia mampita nyzay traikefa nananany zoky amin'ny zandry. Zay zany ny fikambanana AJIPAD raha atao banky tokana. Araka zay ary inona ny fepetra ahafahana miditra ho mpikambana ao amin'ny AJIPAD? Ny fepetra ahafahana miditra mpikambana ao amin'ny AJIPAD dia navita ny deuxième année teny amin'ny université dia ny faharoa mandefa ny CV-ny amin'ny filoha amperinasa sy ny filoha amboninahitry ny fikambanana dia avy eo manao ny firotsahana, zany hoe adhésion amin'ny mandritra ny assemblée générale zany izay atao indray mandeha isan-taona ny mpikambana izay vonona ny rotsaka ao anatin'ny fikambanana. Zany hoe tena manao fifanekena ampabe maso fa izaho dia vonona ny hiditra ato anatin'ny fikambanana ary manaika ny fitsipika mifehy ny fikambanana sy ny sata mifehy ny fikambanana. Maheno zay hoe misy hetsika ataony AJIPAD karakarainy AJIPAD any amin'ny région Sofia Analalava marimarina kokoa districtny Analalava. Inona le hetsika izay karakarainy AJIPAD any amin'ny 22-23 décembre io ary inona ny tanjona amin'io hetsika io?
ny ajipady zany a misehatra amin'ny zavatra maro ka tsapatsika fa tatoato zany vokatry ny resaka fandrosoana ara-teknôlôjia dia tsy miraika amin'ny resaka lalao iobonana ny zaza na ny tanora ka ny zavatra atao zay manaitra ny ajipady dia ny hampilalao ny zazakely ny tanora zany eo amin'ny 9 taona 8 taona ka hatramin'ny 14 taona 15 taona eo amin'ny fanaovana reo kilalao nentim-paharazana dia zanaka malagasy misoma no tanterahana any amin'ny district Analalava faritra Sofia amin'ny 12 sy 13 ny volana Desambra ity zay hatao amin'ny commune renivohitr'ny commune Analalava. Zay angamba ny mahakasika ny ajipady fa hiditra amin'ny resaka angovo amizay tsika.